lasy tomboko vavy faly tafahoana aminao indray ao an-tokantranonao mity Alarobia ity fotoana ifanomezantsika atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Sehatra anankiray moa izay tena omena anareo mpanaraka ny fandaharana, omena ny olom-pirenena rehetra, omena ny olon-tsotra, ary eto no sehatra ahafahana mizara izay hevitra mipiripirina any an-tokantrano any fotoana anehoana an'izany ny fandaharana tahaka izao. Toy ny mahazatra dia rahako manolotra amin'ny namana mpanolotsainy tanànan'Antananarivo Rarinirina Clémence ny fandaharana tonga sondrady anaty fandaharana eno Clémence. Mirabanao ihany koa namana Lilira Faralahy dia faly sy ravo tahaka izany mitsidika indray ny tokantranontsika amin'ity Alarobialina ity manaraka ny Sahia Lasa Izao ianareo eto amin'ny fahitalavitra ny MBS manaraka izany ihany koa amin'ny onjam-peo ary ianareo any amin'ny faritra sy any ivelan'ny ny ampitan-dranomasina rehetra moa zany dia afaka manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera dia ampifaliana tanteraka no hitsidiana ny tokantranontsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao. Na izany naty izany aza Clémence Rarinirina betsaka ny zavatra mifamaofao moa zany amin'ny zava-miseho hiditra lalindalina anatin'izany tsika ao anatin'ny resadresaka mampahafantariko antsika ihany koa ny vahiny miaraka amintsika atao anaty fandaharana rehefa avy eo fa ohatran'ny tsy haiko ny tsy avy dia hiresaka ny aty am-piandohana mahakasika ny faharendrehan'ilay sambo MS Francia izay nahalavona olona maro tokoa namono enta ao anatin'izany. Ny fandaharana Sahia Lasa Izao dia mirary fiononana sy mampahery tanteraka ireo fianakaviana rehetra izay manana ankonana tratry ny fahafatesana tao anatin'ity faharendrehan'ny sambo MS Francia ity tany Antanambe moa raha ny voalaza hatreto no nisy izay faharendrehana sambo izay. Foniteny iny fa tsy maintsy nolalovana kely fa ndao ampandrosoana ny vahiny avy hatrany Clémence Rarinirina efa nitenenay foana hoe misokatra ho an'ny olona rehetra tsy voatery mpanao politika ny vahintsika ary tena hopirofony izany mivaingana mihitsy no nisy ny vahintsika androany izy dia tena olo-tsotra renim-pianakaviana ary manaraka tsy tapaka ny fizotry ny raharaham-pirenena eto Madagasikara miavaka man zany satria amin'ny ankapobeny ny olona dia mitazana fotsiny tsy mandraindraikitra fa izy tena manaraka akaiky ary izy no vahintsika androany satria ny fandaharana Sahia Lasa Izao moa dia misokatra maimaim-poana ho antsika rehetra maniry ampita hevitra sy fomba fijery ny toe-draharaha iray nareo vaovao malaza eto amin'ny firenena dia ho anao lefa ela be ny eritreritra izany hoe te hiakatra ao dia ohatra izao androany izao mihitsy ny ekaranao miandry anao izay ramatoa Rahary Malalana afoizitsika angamba hoe ramatoa Iary no iantsotsika azy mpikambana ihany koa moa izy eo anivon'ny antokotiko Madagasikara tsy hoe any anaty birao na tompona andraikitra fa mpikambana tena olo-tsotra renim-pianakaviana miarabanao ampifaliana izay sady tonga sao tao anaty fandaharana Sahia Lasa Izao ramatoa Iary. Tompon-tsotra manome fitenenana dia miarabanareo miravavy koa tonga eto izao dia amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena moa dia izay ny zavatra tena horesahana eto. Ianao moa teo efa niteny ihany ny fiaraha-miory amin'ilay ny fisian'ny lozan-dranomasina dia miombona alahelo amin'ireo fianakaviana manontolo izay tratran'izany nidonam-pahoriana izany dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana hiaraka aminareo mandrakariva. Ya. Antenanay fa tafidy izay hafatra izay araka ny efa nambara teo moa izany dia nisy an'iny zavatra nitranga iny fa te hitodika any aminao fanontaniana voalohany avy hatrany hoe tsy vao izao ramatoa Iary no misy ny loza tahaka ireny. Saingy tamin'ity indray mandeha ity dia maro be tokoa nisan'ireo olona namoy ny ainy tao anatin'iny. Tsaroako fotsiny tamin'ny andro voalohany 7:20 ny razana hita, andro faharoa nisy 4:20 tamin'ny maraina tao vao nisy 7 indray dia te hanontany aho hoe raha ianao manokana ahoana ny hevitra ao sy ny fijerinao mahakasika an'iny tranga iny. Raha ny fahitana ny tranga ohatr'iny aloha izy dia tena loza mahatsiravina fa mety misy ataoko hoe mety ihany fa tsy teny tompo fatratra hoe tena nisy ve ny goragora tao sa ahoana no tena antony na tonga ny fisehoan'ny loza fa ny zavatra ohatr'ireny any am-boalohany mihitsiny dia tokony efa ho vita fijerena sy fanaraha-maso daholo ny zavatra avokoa ho an'ny le fitaovana ampiasaina le sambo izany manaraka an'izany manahoana izavy le olona mpandeha ao anatin'ny sambo mba hahafantarana tsara hoe aveza sy aveza daholo reto olona tradoza reto mba tsy hisian'le resaka efa mandeha moa izany no fahenoana azy dia hoe misy tsy fantatra le olona hoe tsy fantatra hoe iza ny fianakaviany dia satria efa eo an-dalam-pahasombana le razana dia andray fepetra ny fanjakana anao ny fikarakarana ireo razan'ireo na amin'ny fandevenana izany ka dia izay no zavatra tiana marihana mihitsy ny hoe amin'ny aoriana sy ny manaraka izao dia tokony hisy
ny fepetra raisina hoe ahoana no tsy sehoan'ny loza tsy ahatonga ny olona ho fatifaty foana sahalan'ny hoe zao zany tonga amin'ny sanatrian'izany hoe tsy maty amin'ny lera le olona fa de tradoza tampoka mety vokatry ny tsy fitandreman'ny mpikarakarany fandehanana ve mety vokatry ny tsy fijerena tsara ny fitaovana rehetrarehetra ny momba ny sambo fampandehanana ny sambo io zany de zay zavatra zay a tokony ho jerena matetika ho jerena manokana mihitsiny a mba tsy hisian'ny loza tahaka zao a amoizana olona maro ain'olona maro tahaka zao de zay tompoko no fahitako azy a melohan'ny anezako fitenenana ny namana Clémence Rarinirina moa nisy vanimpotoana izy miravavy mianaka nanana fahafahana nivezivezy an-dranomasina tamin'iny lalana iny asaony rano vongo manana ravaratra sy ny sisa fa ny zavatra tokony ho izy aloha raha sambo ara-dalàna manana lalana hitondra olona dia takiana ny karapanondro ny mombamombanao rehetrarehetra mila fantatra avokoa zany le passager rehetrarehetra hoe izany ao anatiny ary tsy tokony hisy hoe tsy ho fantatra ilay izy ranomarina raha toa ka sambo mahazo lalana hitondra olona ilay sambo efa ny olona mpandeha amin'iny moa de efa mahafantatra avy hoe izy ireo sambo mpitondra olona tsy olona zaiko ny anarany akory lasa sao de manao dokam-barotra fa tehiteny aho hoe zay ny zava-misy zany faharoa ny tena danger amin'ny fandehanana sambo tahaka itony mantsiny ohatra antsika zao rehefa aty amin'ny lalana aty de hoe raha tapaka frein ny fiara de loza be na tsy fantatro fa ny zava-doza amin'ny sambo ny atao hoe ratsy andro rehefa mandeha sambo de tsy hoe akory hoe ny orana avy fa ny rivotra ka arakaraky ny amafy ny rivotra ny mahangeza sy mahamafy ny onja de ny tena loza fa dina indrindra zany de ny hoe misy panina ny moteur satria vao maty ny moteur ny sambo eny ampovoan-drano eny a de tsy afaka mifehy ny familiana ntsony zany fa zay tiany onja hitondrana azy ary zany matetika no marendrika ka tsika moa tsy mahafantatra hoe ina le tena antony aviny fa tsetsatsiaritra fotsiny iny azontsika saretsaina zany zay mety ho zavantranga ny avin'ity loza ity Clémence Rarinirina namana lelira faralava tsy fantatra ny nahatonga ny loza iny moa ny zavatra nitranga tamin'iny teny amin'iny totsika hoe faritra masina saony rano vongo iny a dia akoatran'ny resaka faharindrean'ilay sambo de nisy ihany koa ny hélicoptère izy any enjera ny zavatra misy nefa ny arena mpametra-pantaninany maro dia teo aloha ilay fitarazoana amin'ny famoahana fanambarana ofisialy nataon'ny fitondram-panjakana ray zay a fa akoatran'izay ihany koa tokony nisy avy hatrany ny fanokafana fanadihadina mahakasika andretrany ireny indrindrindrindra fa hoe tompona ndraiky mpanjakana ambony de tsisa fa ny saiga no tao anatin'ilay hélicoptère ihany koa ahoana ny fahitanao an'izay tranga izay ka eo mantsy le zavatra tena tenenana mihitsiny tombona mihitsy le teneninao lili hoe tokony ho raisina ny karapanondron'le olona afantarana hoe izy daholo reto olo reto ary melohan'ny fandehanana de tokony ho vita révision daholo ny mécanisme rehetra ao anatin'io sambo mba hitana hoe mba hisorohana ny loza tsy hitrangy zay no zavatra tena tokony atao maika de maika ary voalohany indrindra mba tsy hisehoan'ny loza toy izao fa tena zava-dozana izy zavatra zao hoe olona be deaibe zany efa olona mahatratra any amin'ny 420 no maty a mbola misy ny tsy hitapopoka zany a de mbola eo am-pikaroana zany ka zay ny tokony andraisana fepetra entitra mihitsy hoe tokony zay tompona andraikitra rehetra ao anatin'izany sambo zany de tokony andray ny fepetra rehetra ary manao ny fanaraha-maso isaky ny hoe zay isy sambo iainga zany a mba hisorohana mba tsy hitrangan'ny loza dia tokony ho raisina ny fepetra tena mety mba hisorohana an'izany mba tsy hamonjana ain'olona maro toy izao de iverina kely am'le fantaniny Clémence Rarinirina teo a mantsy hoe voaresaka ihany koa le hélicoptère zay nienjera tany anaty ranomasina nisy ny sekretera-mpanjakana amin'ny sanany gendarmerie moa zany tao anatiny a de iny koa zany mifamatotra amin'izay any angamba satria tao mifanindran-dalana mantsy ireo zavatra ireo a latsaka tany amin'ny faridranomasina mahambo ihany koa iny hélicoptère iny a miresaka an'le hoe fanaraha-maso teknika mantsy ianao de ohatrany tiako iverenana kely raha tsy diso azy zay ilay fantanina ka zay mihitsy le zavatra tokony atao izo a de tsy fantatra le sambo moa de ny voalaza de hoe tafiditry ny rano tany amin'ny moteur mihitsy ny tafiditry ny rano fa le hélicoptère aloha tsy mazava tsara hoe inona fa andeha hamonjy an'ireo tradozo ireo na tonga ny hélicoptère ny ainga nefa riva ny ainga koa izy a de indrisy fa nienjera koa izy de iny nahatonga ny segna de nilomanina nandritry ny adiny 12 ora amin'ny fito sasany ariva ka hatramin'ny fito sasany maraina de
tena enjana be ne zany tena natanjaka izy na vitan'izany zavatra zany fa izay mba tsy isehony loza ohatr'izay a de zay no isehony hoe ataony fanaraha-maso faran'izay entitra ijereny hoe aiza daholo inona no mety de inona no tsy mety a de zay vao afaka miainga le fiaramanidina na le sambo fa tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny am'izao fa tia moa de tsy fantatra zany hoe ahoana ny fanaraha-maso nataondry zareo satria tsika tsy nanatry mason'le izy fa ny resaka henontsika sy ny zavatra henontsika zany na fa atsika miresaka sy miteny an'izay hoe mba atao entitra tsara ny fanaraha-maso reny fitaovana ampiasaina ho an'ny olon-drehetra hoe fandehanan'ny olona reny fitaovana fitaterany reny mba tsy isehon'ny loza tahaka izao fa de zao a tena loza be ho an'ny firenentsika anie zany indrindratsika zao manatombotra ny hoe andro fetin'ny noely zao tokony hoe fifaliana ny rahantsika nefa de so ankehitriny fa de zay zavatra mitranga de tsy hita zay atao fa de miara-miondrika eo anoloan'izany tsika rehetra tiako antanina madame Iary de zao ihany koa satria le loza zany misehoseho be dia be rehefa tsy lozan-dranomasina de loza amin'ny fiara loza amin'ny hélicoptère fiaramanidina de loza amin'ny kodiaran-droa de loza amin'ny taxi-brosy a de loza amin'ny hain-trano a faty olona tsy faty olona iry faty olona ianao zao raha nytaonanao zao ataoko hoe efa lehibebe ihany manara-maso ny raharam-pirenena ozy izy namana lirana napiditra anao teto amin'ny fandaharana mety ahoana ny andikanao an'izany loza maro misesisesy eto Madagasikara izany raha ny fahitako azy aloha de misy zavatra ataoko hoe tena zay amin'ny maha hoe tsika firenena mivavaka tsika kristianina misy zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra mitranga eto amintsika eto tsy fantatro aloha na hoe tena izay le izy na ahoana fa araky ny eritreritro sy ny fahitako ny zava-nisy hatrany am-boalohany a tamin'ity fitondrana ty tena ohatrany tena tsy nety mihitsy satria na hatramin'ny fanjakana fampanjaka de na ny fitondrana ny fandimby teto amintsika teto tsy mbola nisy hoe tsy nina tamin'ny baiboly ny ray aman-dreny mitondra firenena fa nina tamin'ny baiboly io daholo ny zay mpitondra firenena ny fandimby fa ity a tena niavaka mihitsy hoe tsy nanao fenianana tamin'ny baiboly fa asa na inona ny tena nieritreretiny na inona fa de zao rahantsika mahita zao ny zava-misy mitranga daholo zao loza isan-karazany rehetrarehetra zao tsika tsy anome tsiny an'Andriamanitra mihitsy a fa itsika olombelona be sisi loatra ka zay le mampanahirana an'le izy a fa de Andriamanitra moa mahalala ny zavatra rehetra izy ozy izy manana ny hevitra heverina antsika de hevitra zay tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana de zay a no ametrahantsika azy hoe Andriamanitra no mahay zavatra rehetra Andriamanitra ny tokony aloha lalana antsika nefany a le ray aman-drenitsika teto a tsy nametraka an'izay a fa ohatran'ireny efa hitantsika ireny vely rano ny ataony nefa ohatran'le vely rano koa ohatrany tsy de mandeha amin'ny tena izy loatra zay no fahitako azy io moa tsy resaka ataontsika hoe loza hoe afatesanain'olona foana ihany fa na ny dorotanity etseroa ny orana miantona tsy fisiany rano ataoko angambany araka ny fanambarantsika tamin'ny fandaharana farany teo na manalelira faralahy hoe tsy nisy zavatra nitranga ohatry ty hatramin'izay angambany hatramin'ny natsarovako saina aloha hoe tena tsy mbola nahita fijalin-drano sy jiro ohatrany tamin'ity fitondrana ity zay angambany no amalonatsika izay resaka zay na manalelira faralahy fa iresaka kely makasika ny raharaha amin'ny akapobeantsika ny toekarena ny sosialy ny fahasalamana ka andeha alohantsika aloha anaraka nyity fanadiadiana ity zany a mialohany anoizantsika ny resadresaka aorin'izay mbola tsy fantana mazavatra amin'izao ny votoaton'ilay PEM izay nolazaina fa programa entina navotana ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrano raha toka ny volana janoary 2024 lasa teo no nampanantenaina ny fampahafantarana ny votoatony izany fa mitambahoaka ny zava-misy hatramin'izay ho ny mpanao politika satria nentina nakana ny fony ny vahoaka fotsiny ny programa nasa IEM nandritra ny fampelezan-kevitra izay modina vadika ho PEM taty aoriana. Raha ny tena marina nge zany alohan'le PEM dia misy le hoe initiative d'emergence Madagasikara IEM izay nentina nanaovana propagande nakana ny fony vahoaka
mandraky ny androany zany tsy tafavadika ho tety mpandrosoana zany le izy a le dikan'izay zany a de tena varotromby anaty ambiaty no natao zany tamin'ny EM de dikan'izany a tsisy an'izany PEM zany akory matoa tsy tafavoaka izy mandraky ty ny androany. Ankoatr'io nilaza ihany koa ny mpandinika raharam-pirenena Danira Koutson fa tsy mifanaraka loatra amin'ny fepetra takindreo mpamatsy vola mahazatra ny tetikasa ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Manampitrotraka ny tsefisiany mangarahara amin'ny fampiasana ireo vola azo ary ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery ny laharam-pamehana ka mahatonga ireo mpamatsy vola mahazatra tsy mahasamiaramiasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahina io programa na sy ny fanjakana io. Mpamatsy vola mahazatra zany a tsy mbola nanaiky ny fampindramam-bola anatanterahana ny zavatra io de satria tsy mifanaraka amin'le stratégie andry zareo le izy, tsy mifanaraka amin'ny politika andry zareo le zavatra. Tsaroa fa raha tianitsika amin'ny Madagasikara zany tsika tsy reny 400 millions de dollars na 300 millions de dollars atsopotsopon'ny ery ananany reny no ampivoatra n'ity fireneny ity. Fa farafahakeliny any amina 10-11 milliards de dollars any zay vao mampihetsika ny volomason'ity Madagasikara ity. Ka rehefa mbola tsy izay ny financement de davy fitondram-panjakana de azo atao hoe asa vonjy tavanandro daholo fotsiny a, aktivisme fotsiny a, fampisehoana fotsiny hoe amba manao zavatra fa tsy resaka macroéconomique ny resahantsika, firenena ny resahantsika, ny zavatra hitantsika resaka microéconomique hoe andaotsika anangana firy nisan'ny fisekoly manara-penitra 7 ny sasany tena fa mba betsaka zany amina 17 000 école tokony hisy eraky Madagasikara 27 no vitantsika manangana anazy de anaovana ampisehoana azo atao hoe mamita bahoaka ihany ny anaran'izany. Ratsahivana de nilaza ny Flora Joel nandritra ny fampelezan-kevitra fehefavonina ho avokoa ny drafitra rehetra anatanterahina io programa nasa io na lafin'ny araboly izany na ny lafin'ny teknika. Aiza nefa izany amin'izao fotoana to manamarina ny filazan'ny mpanohitra hatramin'izay fa kobakambava sy fandemetsaina ny vahoaka fotsiny ihany no tena tanjon'ny fanjakana ankehitriny. Tsara tarehy de tsara talehy le sary namana lilira faralahy raha matoa ihary raha ny hitantsika teo a. Telo taona zay ny lasa tsy haiko hoe aiza ho aiza tamin'ireny no vita aloha fa de tsika angamba samy mamaly any tokantrano hoe nisy an'ireny tokoa ve misy an'ireny tokoa ve amin'izao tsika miteny zao fa araka iny fanadihadiana iny raha matoa ihary dia tsy manana drafitra na koa programa mazava sy matipaika ary mirindra hitantanana ny firenena izao fitondrana Rajoelina izao. Raha ny lokaloka nefa de hoe na raha tsika tao anatin'ny fanadihadiana iny hoe efa vonina ny mpamatsy vola, efa vonina ny IEM fa miandro fotsiny ny fahazonan'ny fitondrana sisa de mbola lokaloka hatramin'izao tsika miteny zao moa ny hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara. Raha matoa ihary ahoana ny fiantraikan'izany tsy fisiana drafitra hitantanana ny firenena izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny raha ny hevitra ao manokana. Za aloha mijery an'izao zavatra misy ankehitriny izao laza izy fa misy drafitra ao nefa tena tsisy fa raha ohatra ka misy eo efa tanteraka teto amintsika reny zavatra nampanantenany nefa reny tsisy tanteraka reny na iray aza de zao hoe raha tsika mahita zao hoe gisitra ny firenentsika any amin'ny laharana faharoa avy any amin'ny farantsika zao farany ary fa farany mihitsy ny ary zany no tena anna fa de tsika rehetra no mieritreritra hoe inona ny tokony ataontsika manoloana n'izao zavatra rehetrarehetra tsy mety zao, tsy tanteraka le zavatra nampanantenainy indrindra tamin'izy nanao fampelezan-kevitra lazainy fa hanao an'izao tsika hanao an'ry tsika nefa ny tsisy tanteraka zany amin'izao ary tena faran'izay sahirana sy tena latsaka katerena ny firenena malagasy sambatan'olona mihitsiny satria izy milaza fa hanao EPP manara-penitra nefa tsisy zany EPP manara-penitra zany misy fa fitamborom-polo amanalina no nampanantenainy amanalina nampanantenainy kanefa ny zany EPP manara-penitra zany raha tena androso ny firenena de tokony atao zany araka ny abetsahan'ny 9 tapitrisa tsika no eto nefa ny ankizy tokony hiditra an-tsekoly nefa ny ankizy maro ny tsy miditra an-tsekoly satria betsaka ny fahasahiranany ray aman-dreny ny sekoly tsy ampy itsika ohatrany atao inina mihitsy hoe abadona le ankizy malagasy le tanora malagasy satria EPP nge tsy mahatonga ny olona hoe andeha ho aiza na ho aiza fa de hoe mahay manoratra zany de mahay mamaky teny kely fa tokony hoe manao CEG izy manao lycée izy manao université izy indrindrindrindra nefa zao tsisy zany satria nisy fotoana nampanantenany hoe hofoanana le ary amin'ny trano maitso ary le loha olona zany kanefa
tsy misy an'izany zao fa hoe reny no atao anaovana université ny vola saika omenan'ireny sehatra reny nefa de so hoe rahantsika mahitsy zao fa tsisy nininona vita eto hoe tsisy nininona mitsangana eto hoe fa fampanantenana pokaty fitahana mihitsy ny vahoaka malagasy de tsy afaka hoe hijery fotsiny am'izao fa tsy maintsy manentana ny olona rehetra mba andinika tsara hieritreritra ary tena sahiteny mihitsy hoe tsy mety zao zavatra zao satria mila firenena tena mandroso itsika fa tsy firenena reraka ohatran'izao ny firenena malagasy zay toerantsika andray fantanina manaraka lili fa fanamariana fotsiny mikasika an'izay resaka hoe drafitra hitantanana firenena zay dia ny mpitondra inondrony sesy talohany zao fitondrany zao natao itsika hoe teo anelanelana satria nisy ny tetezamita de samy nanana ny drafitra daholo ny fitondrana ny firenena ny filoha teo aloha rajonary mampiana zany tamin'ny fitondrany de nanana an'le hoe PND na ny plan national de développement ny ary mbola ny eritreritra zay ny antony rotsahany nanana an'le plan fisandratana 2030 de ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fitondrany de nanana an'le mapana Madagascar Action Plan fa am'izao zany de pilotage à vue no misy zany hoe eny an-dalana eny mahita azy de rehefa misy zavatra mitranga de eo vao manetsika sy mandray fanapahan-kevitra sy ny sisa namana lilira farala gouverner c'est prévoir hoe isika fa ny zava-misy de asana pompier hatreto aloha no mbola ataon'ny fitondram-panjakana ary tsy magaga raha ohatra ka tsy miantraika ny isam-batan'olona araka ny teninao teo tsy tonga ny anaty vilany fa de efa manomboka miatra ny fahasahiranana efa tena ankoditra mihitsy zay ny ilazana azy fa reo mpitondra ankehitriny moa fony izy mbola nanohatra raha matoy ary de tena nanakiana mafia ireo mpitondra ny fandimby teto hoe eny fa na de ataontsika aza hoe ny mpitondra zay izy ireo ihany ny régime rajonary mampianina ohatra zay izy ihany no nanolotra azy teo amin'ny toerana mafiloam-pirenena de nanakiana an'izany izy hitantsika tsara reny fahasahina be fanehoana fiatsika maro samihafa reny raha jerena nefa ny vokatra araky ny antotanisa de izao fitondrany zao tatao anatin'ny 5 taona farany no ratsy indrindra ny noto an'i Madagasikara lazay namana Clémence Rarinina teo fa farany sika mamenatra manongy tena ihany nisy fotoana nanana vahiny mpiara-miasa izahay de tany akaikaiky ny toerana ipetrahan'ny filoham-pirenena izy no mipetraka toy izy hoe sarotra amiko ny ino fa mahandry anareo raha mijery ny fiaran'ny filohanareo tokotaniny tsy nanana valy moa fa somary menatra ihany tiako lazaina hoe misatra amin'ny fanohatra be ao fa raha ianao manokana raha tarafina amin'ny fiainanao hamareny mpianakavinanao mikirakira ny ao tokantrano metsena mitantam-bola sy ny sisa ianao manokana ve mahatsapa amin'ny tenanao mihitsy hoe tena miatraika aminao zany fiemoran'ny fiainam-pirenena zany le izy aloha de tena miatraika amin'ny fiainan'ny tena ao anatin'ny tokantrano mihitsy le izy miady vilany moa zany ny lazana azy satria tena raha ohatra ianao tary aloha tary zao hoe nividy na afaka nividy hena hoe atsasakolao zao ianao tsy afaka mividy an'izany fa 2,000 ohatran'izany ny zavatra voavidinao de tena mihena be le fa efa mividy nefa le eny ny volanao ampelantananao zany iny le efa nampiasainao tary aloha iny ihany fa le vidin-javatra eny an-tsena ny tena tseran'ny aina tsy takatry ny fa efa mividy tsony satria misondrotra dôlodôly ny zavatra rehetrarehetra zay zavatra ampiasainao rehetra ny PPN ny ny karazany sakafo ny legioma eny an-tsena rehetrarehetra atao hoe renina atao hoe mahatsara ny fahasalamana nefa ny vitsy ny olona afaka mahavidy en'ireny hoe mamerimberina hoe anao an'izao anao an'ity mba hahatonga ny fahasalamana ho tsara tsy afaka manao an'izany tsika fa tena sahirany zay ny lazana azy tena tsisy nininona azo atao mihitsy ny am'izao satria betsaka ny be loatra le fiakaran'le vidinentany be loatra le izy tsy takatry ny fahefa-mividiny olona tsirairay avy mihitsy ny isa tokantrano mihitsy fa tena mijaly tena manana fahasahiranana mafy mihitsy ny vahoaka malagasy am'izao tena salany hoe tena vonoina mihitsy le malagasy resaka an'izay ianao de nisy moa ny etsika nataon'ny mpiarony zonim-panjifa namana lelira farala farany teo vao 10 andro mahery kely zay nieritreretin'izy ireo tamin'izay de hoe isy ampaneno lakolosy isitona ny sain'ny fanjakana ny amin'ny fahafahana mampiena ny ty vidin-javatra izay vao noresahanao teo ty raha matoy ary
tsy haiko nisy akony ve mba ny ohatrany mba hitanao natao ohatra ihany ve le fitondrana tao aorianan'ireny efa manomboka fimemeno mampony reny sa ny teo aloha ihany ny androany raha ny zavatra tsapanao izy loha efa hita hoe matahotra ihany raha tsy zany amoakan'ireny mpitandro ny filaminana atao hoe tandroka arony voziny reny tokony hiarony vahoaka nefa renireny irahany mampiorory le olona efa mijaly amin'ny vidin-javatra rehetra amin'ny tsy fahazakana an'izao fiainana zao a mbola asinyko reny mpitandro ny filaminana mampiorory ny vahoaka reny ka de zay no zavatra tokony hojerentsika hoe itsika hijoro mandrakariva fa tsy anaiky ny fanaovana tsindry azo lenantsika ny ampiakarana ny vidin'entana foana satria efa tsy takatry ny fahefa-mividitsika ntsony zany a zao a ho tonga ny fety io moa fety kristianina de mifaly foantsika nahoana mbola misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola ameny fahavelomana fa de zay manohatra tsika ny fampisondrotana ny vidin'entana tafa ohatra miompampana loatra tsy takatry fahefa-mividin'ny olona rehetra io zay tompoko ia resaka fiainana amin'ny ankapobeny moa tsika de ty resaky ny olona mandeha any anaty taxi be gaga omaly nisy ny tantara hoe haikay ty eto anosy be amin'in'le ataontsika hoe voninkazo sy ny sisiny a de anelanelan'ny arabe anankiroa raha tsikaritra reo misy malalaka be fa tena feno olona matorika izy io zany de vao mazava ny andro a de mangorona fandriana le olona tsy tena hoe le olona le verintsika tena 4000 filazantsika azy reny fa tena hoe efa betsaka ny midiny eny vokatry ny fahasahiranana tena mamperitreritra zany ary de za aloha tena mahita hoe tao anatin'ny 10 taona mbola tsy nahita an'izany hatramin'izay natsirovako saina koa moa aperitreritra zany fa miverina kely hoe mpitondra ankehitriny ianao manja efa renim-pianakaviana efa ataonay hoe zokina ihany koa amin'ny taona de veriko fa maharaka tantara tsara ary io no mandiso be ny tanora na badoina hoe ianao satria be dia be ny tanora tsy maharaka tantara hany ka diso ny safidiny kanefa reny tanora reny no hompifidy rampitso a de tena adidy lehibe ataontsika amin'ny fireneny zao fahafantarana ny zavatra rehetra zao ka mampatsiahy kely fotsiny aho hoe efa nanana 10 taona nafahana ny tantana ange reto mpitondra ankehitriny reto a tao anatin'ny tetezamita nanomboka tany amin'ny 9 tsaronao tsara angamby reny nisy ny 9 janoary a nisy ny 7 febroary tantara tsy haifafana ny 17 marsa nisy ny famindram-pahefana mamperitreritra zay efa adikan'ny maro hoe fanonganam-panjakana iny a raha ampitaina amin'ireo fitondrana teo aloha na tao aorianandreo a ny fiampitaona ny tantanan'ny firenena ireo zareo a raha ianao manokana no antaniko de hoe inona raha matoary no tsoakevitra azonao resahana ny ao anatin'izay aloha de hoe izy a mitondra naharitra teo izy satria efa nisy ny 10 taona natao hoe teteza mitatra de mbola miampy an'izao 3 taona zao ndray nefa de rahantsika mahita zao fa tsisy ninina azo atao tsy manana viny izy tsy manana ninina hoe inona ny ampandrosoanan'ity fireneny ity milaza fa anao zay ampandroso any Madagasikara nefa zao de hitantsika zao fa tsy mandroso Madagasikara satria tena tafa ohatra loatra mihitsy a ny fampahoriana ny tsy fanomezana teo aloha ny mpitondra teo aloha nanana vina hoe zao ny atao ahatonga ny firenentsika androso namorona asa ny olona teo aloha nanome an'ireny ho an'ny tanora mba hahafahan'ny tanora mivelona tsara ara-dalàna manana ny asa zany mba hahafahana mikarakara ny fiainana rehetrarehetra fa zao a aminazy ankehitriny zao de tsy azo ampitaina amin'ny fitondrana tany aloha mihitsy fa tena zany no tena hoe ny zava-nisy ataonay zay zavatra tsy nataony teo aloha tao anatin'ny 10 taona ozy de ho ataonay daholo zao ka le zavatra tsy manjary daholo zao ataony zao a fa le zavatra tsara tena ason'ny firenena ampandroso ny firenena ampatonga ny voaka anana fiainana tsara anana fiadan-tsaina de tsisy mihitsy tena zay ny azo ilazaina azy tonga de azo lazaina tsy pihana amin'izay mihitsy ny hoe tena tsisy ninina azo atao fa tena fampahorim-bahoaka zao misy zao a fa tsy fikarakarana ny vahoaka ary amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy a tsisy azo raisina tena tsisy azo raisina mihitsy zay no zavatra hita misy ankehitriny ary rahantsika rehetra malala zany fa tsy hoe mamorona an'le resaka koa fa de zay ny zavatra hitako ary atao hoe tenina ray aman-dreny namakivaky vanim-potoana satria mino aho fa efa teo ianao tamin'ny nahita ny fitondran'ny tompoky latsiranana
nahita ny fitondrany ny amiral Didier Tsiraka, nahita ny fitondrany ny filoha taloha Ravalomanana, mahita ny fitondrana tamin'ny teteza mita, mbola eto ianao ankehitriny nahita ny fitatana ny Erajonara mampianaka de tena hoe manana ny afaka tena hoe ataontsika hoe bien placé, tsara toerana ametraka amin'izay hoe tsokevitra sy ataontsika hoe fandalinana sy fandinihana mikasika an'izay hoe inona marina ny zavatra misy raha ataony fampitahana. Fa fotoana ny farany taona ohatran'izao moa na Ramatoiary dia fanaovana jeritodika na manalira faralahy ihany koa. Raha anao jeritodika zany 3 taona zao ny lasa raha ity fitondrany ity no resahana raha amin'izao izy ataontsika hoe lany tamin'ny ataoko anatin'ny farangisosina le lany tamin'ny fomba demokratika ka hoasesika ho resahana ohatra ilay hoe resaka tsy fandriampahalemana. Ahoana ny mety fahitanao an'io resaka tsy fandriampahalemana io raha eo amin'ny fokotany misy anareo manokana na eto amin'ny faritany na ny faritra Analamanga izay misy anao na ny any amin'ny fianakaviana na ny hitanao any amin'ny anao manjery sy ny sisa, mba ahoana ny fahitanao an'io resaka tsy fandriampahalemana io amin'izao fotoana? Resahantsika izay fa le teo moa le misy miresaka hoe tamin'ny andron'ny président Tsiranana, tamin'ny andron'ny président Ratsiraka, mety nisy ny fahasarotana tamin'izany ary tsy mitovy mahitsy ny vidim-piainana taminy hoe tamin'ny andron'ny Tsiranana tena sarotra be mampitaha an'izany amin'izao satria zavatra tsy haiko izany hoe mety mbola izy ve ny ohatr'izany fa tamin'izay taloha tamin'ny tena atao hoe fahazaza mihitsy zany mbola ariary rony ny frein bus tamin'izany fotoana zany de teo ny misy iny sonitra de ny vary tamin'izany ariary enina ariary fito ariary valo ny kilao tsy azo ampitahina amin'ny zava-misy iainantsika ankehitriny de tsy mba ne tsara le zavatra iainantsika zao, tsy mba ne tsara fa zao miratsy isanandro de tonga eo amin'izao no fahitantsika hoe tsy fandriampahalemana tena mampatahotra ny amin'izao hoe zao tenako zao za tsy mba mitondra poketra zany rehefa mandeha mivoaka satria matahotra ihany ianao vehivavy lehibe zao tsy mahamenatra n'ireny jiolahy mpanendaka ireny tonga de manao ankeriny zavatra eny aminao de aleo de tsy mampiasa an'izany fa indray de entina amin'ny sase fotsiny zavatra eny aloha zay ngamba tsy tantaraiky loatra ohatr'izay fa zay ny zavatra misy tena tsisy ny tsisy mihitsy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika tsy mandeha amin'izy fa tsy ampy fierovana ny vahoaka anyka avy mivoaka ny trano de manana orooro manana tahotra satria tsy mandeha araka ny tokony izy le fampiarana le fitantanana mpitandro ny filaminana hoe tokony ho maromaro zareo hitandro ny filaminana mba iainany vahoaka ny fandriampahalemana sy ny filaminana fa tsy rehefa hoe manao hetsika ny mpanohatra na ny izy teo mpandalan'ny zon'ny mpanjifa de lasa irahany reny mpitandro ny filaminana reny mpiororo ny vahoaka nefa ny amin'ny tokony tena andraisan'ny andraikitra amin'ny filaminana de ohatran'ny miravoravo tanana ihany zareo tsy mijery hoe ahoana inona ny tena tokony atao tsy isiny reny zavatra ratsy reny eto amin'ny fiarahamonina satria saika isanandro nke de misy ny vakitrano, misy ny alatra, ny vono olona tena zany zavatra mampalahelo fa be de be nefa namoy ainy vokatry tsy fandriampahalemana io indrindra fa ny any amin'ny faritra ambanivohitra ny dahalo mampijaly ny olona tsy matory any tanàna ny olona fa miafina any amin'ny toerana lavitra ny tanàna any ny omby lasa ny jiolahy ny dahalo daholo de tsy hita fa raha misy mpanaradia aza voviana zao iny le hoe nisy nanaradia de reny reny voatifitry ny basy nisy 12 sa filiny reny no voavony tamin'izay fotoana izay ka noho izany tokony asiana fepetra mihitsy ny zavatra io tokony andraikitra aingana mihitsy ny ministeran'ny fierovana mba hiaro ny vahoaka fa tsy avela ho viravirain'ny jiolahy tahak'izao ny tanàna sy ny vahoaka eto amin'ny ty Madagasikara tsika ty satria tsika manana zay mpitandro filaminana zay tsika de tokony andrainy andraiky tsara mihitsy ary zareo. Misy fiteny malagasy zay hoe manome toky ankamorana de mahatsiaro reo fampanantenana rehetra tamin'ny andron'ny fampelezan-kevitra ary izy miravavy mianaka hoe tsaroko tsara mihitsy nisy vidéo 3 de ohatran'le teo iny koa nanehoana fiara tsy mataho-dalana tonga ny anaty akata rehetra any hitsinjovana ny fandriampahalemana iadina amin'ny asan-dalo sy ny sisa fanatanterahana an'izany aiza ankehitriny fa de ny raha mahita aloha zany zao araka ny resaka teo de na ny mpanaradia aza
voatifitra sady very fananana no afohatra amin'ny aina zany zavatra iaina malagasy ny tena mahavariana ary nanaitra be tamin'ny fandarana tamin'ny hery moa de tsaroako foana hoe mahagaga fa tena tsy misy indra fo mihitsy tokoa ilay atao hoe mpitandro ny filaminana rehefa handrava olona maneho hevitra anatin'ny firenena lazaina ho demokratika fa rehefa iady amin'ny dahalo aiza ry zareo reny asa aloha miresaka an'izay ihany tsika ho an'ny malagasy raha matoy ary saropady ary tena sarobidy ny resaka tany efa tena tonga amin'ny ataoko hoe tsotsoromamba tena hoe safidy tsy azo anoarana vao tonga amin'ny hoe fivarotana tany na fivarotana tanindrazana ny malagasy fa te hizerina kely any aminao satria nisan'ny nampanantenaina koa ny resaka karatany sy ny karazany tanatin'ity fitondrana ty te resaka fananantany amin'ity fanontaniako manaraka ty hoe ho anao manokana inona no azonao ambara mahakasika an'ireo ady tany misesisesy tato ato reo misy hoe efa mametraka mihitsy hoe banderole en permanence amina toerana anankiray hoe zay ve nanajarina nanomboka tamin'ny taona 7 sy arivo de ho raisinareo mora foana anainy tany fa tsy anareo de mampalahelo anatin'le izy moa rehefa jerenao le sary de tena hoe le sainam-pirenena no mba hatsangany eny zany te anehoany hoe tena gasy zahay eto Madagasikara taninay ty fa tena te-haka ny hevitrao amma renim-pianakavinanao fa indrindra ihany koa izay fijerinao manokana amin'ny maha-olom-pirenenanao mahakasika an'ireo ady tany misesisesy tato ato miseho eto amin'ny firenena io de hitantsika sy rentsika amin'ny aina aman-jery zay tena manara-maso ny fiainam-bahoaka fa tena mijaly ny malagasy satria manana tany efa no ajariana ela efa 30 taona 20 taona ny olona sasany misy trano orona eo nefa de tonga ny tompona andraikitra avy any amin'ny tsy hay ihany mitondra taratasy hoe izy manana andraikitra amin'ity de tonga de manenjera sy manakorotana an'le fiarahamonina nefany le olona de efa mipetraka naharitra teo amin'ny toerana io ary ny tena loza mantsy de ry zareo vahiny ny tena maka ny tany io nefa fantatra mazava zao fa le olona de mampiseho hoe zay manana taratasy en'ity efa tamin'ny ray aman-drenina teo aloha zay nefa teto amin'ity toerana ity de nefa ny ankehitriny zay de esorina de lasa manampy ny olona mipetraka eny an-dalambe eny ny olona voaroaka amin'ireny toerana ireny satria tsisy mpiaro ny any amin'ny fananantany ohatran'ny raha fahitako azy ohatran'ny hoe misy firaisana tsokombakomba ihany ngamba ny amin'ireny zavatra ireny ary de tena mampitaraina ny olona mihitsy satria na tany efa hita zao fa misy taratasy mazava io ny anaran'ny ray aman-dreny ao ny anaran'le olona rehefa misy hoe vita arak'izany ny taratasy ara-dalàna de nefany de mbola vitandry zareo mamadika azy any amin'ny domaine any amin'ny topo any de mandeha ho azy fotsiny ohatra zany fa de mbola tena tsy mirarany fanjakany tena tsy mandray andraikitra mihitsy hoe ahoana ary no mba ahafahany reto vahoaka reto mipetraka amin'ny tany mazava tsara ara-dalàna satria malagasy reto de ny vahiny ray ve no mena tombon-dahany hipetraka amin'ny taninao nefa ny fantatrao zao fa izy vahiny matetika voatendro tsy hoe mampaninona akory hoe hiteny zany ry zareo karana sasan'ireo de tena maka kitsorany fotsiny ny tanin'ny malagasy zao satria misy ny efa hita mihitsy ny ara hoe tsisy tolam-balon'ny karanany ao amin'ny toerana ohatra ny an-tanan-drano fa inareo eny fahasankarana ka nahoana moa no alaina le tanin'olona ary tsy ireo ihany fa maro be de be iny kady kely lafy iny ty lany hery ty fambolen'olona daholo eny any amin'ireny eny sabotsina mehana rehetrarehetra iny mitaraina be le olona ao satria alaindry zareo tsy andrarina le izy de ny tena mampalahelo reto le mpitandro amin'ny filaminana tandroka ary ny vozona tena averiko mihitsy hoe tandroka ary ny vozona kanefa dia izy indray no mirotsaka miaro an'le karana zany tsy mety anie zany tena tsy mety zany raha ny hoe mahamalagasy atsika tompon-tany atsika de nahoana no reny no mena vahana no mena tombon-dahany eo amin'ity tany firenentsika ity de zay no tsonantsika foana hoe mirahina mijoro arak'le tenin'ny filoha Marc Ravalomanana hoe sahy miteny sahy mijoro fa anao ty fireneny ty fa tsy an'ny karana na ny vahiny hafa de tokony hiatrika an'izany mandrakarivotsika tsy hamela ny tanitsika orobain'ireny vahiny ireny
ia marina mihitsy zay ilaina mihitsy ny mijoro ary zay indrindra moa no antom-pisin'ny fandaharana Sahia Lasa Izao na manalilira faralara matoy ary dia ny ahafahana mihitsy miteny ny zavatra hita fa tsy rariny tsy aradrariny eny ivony fiarahamonina misy atsika tsirairay avy eny fa nanao fampitahana isika teo raha matoy ary ka iresaka tsika trosakosa indray hoe isan'ny fitondrana na mpibaby-trosa betsaka indrindra ho an'ny vahoaka izao fitondrana izao mbola sy tapitra ny fiam-potoana hitondrana fa mbola vao 3 taona da hoe misasaka mahery kely kanefa dia efa zao sahady ny trosa be zany ho avelany satria tsy ho voaloha na ho voaefa mialohan'ny fifaran'ny fiam-potoana ialan'izy ireo amin'ny fitantanana fireneny zany trosa be zany mahatsapa ve nefany ianao manokana fa nisy nilana azy ary tena totsika hoe namaly an'izay mety ho etaetan'ny vahoaka ireo fitrosana marobe nataony zao fitondrana izao tao anatin'izay 3 taona izay za aloha azafady hoe somary me ihany satria zao raha ny hoe fitrosana tena tsisy zavatra hoe ho an'ny vahoaka hoe ikarakarana ny vahoaka mihitsy zany fa tena mampidikizo ny firenena mampidikizo ny vahoaka ary tena mampahoro ny vahoaka mihitsy satria zavatra tsy lara-pahamehana amin'ny zavatra tsy ilain'ny vahoaka ny zavatra ilain'ny vahoaka zao dia ny fanamboarana ny lalana fanamboarana ny zay zavatra rehetra mahasoa ny vahoaka fa tsy hoe itrosa nefany tsisy fetraikany aty amin'ny vahoaka le zavatra itrosana fa mampidikizo manjary na ny taranakitsika tsirairay avy zao ary tarana koa ve lili dia ekenao hoe andotrosa be nefa zavatra tsy misy zavatra hoe tombontsoanao na ianao i Clémence dia hoe andeha itrosa na amintsika fiainantsika isan'andro zao range tsy mety zany mitrosa lava zany fa manjary nitambatra iny tsy voalohanao indrindra fa ho an'ny firenena zao ny tombontsoandry zareo manao ny trosa ihany ny eritreretiny fa le vahoaka malagasy le vahoaka ny firenena inona zany mba tombontsoa omenandreo inona no atao fa tsy ho babena trosa isan'andro zao nefa zavatra tsy lara-pahamena ho an'ny fiainana akory le izy dia tsy dia zany hoe zavatra tsy ilaina zavatra tsy mitera-boka tsoa nanamboarana kianja sy téléphérique nanamboarana téléphérique ka raha ohatra hoe téléphérique le kianjan'ny Mahamasina Bariala zay ny hoe Baria ty moa dia efa tsy hita mihitsy satria ny karaha mampiasa raha tamin'ny fotoan'androny ireny tsy voaloha dia nefa ny maninona no atao ho an'ny kianja io nefa le kianja nge tsy tena maika hoe inona ny tena ilayntsika maika an'izy fa efa nisy kianja teo hoe azo nandraisana lalao iraisam-pirenena tsara mihitsy fa dia tsy fantatra fotsiny zao hoe arak'le filaza azy hoe capricen'izy mpitondra le izy dia terena ny olona ananken'io ka tsy mety le izy satria lasa ny fiainam-bahoaka ny tena simba tanteraka tena potika tanteraka mihitsy ny fiainam-bahoaka eo ny fiainam-pirenena potika tanteraka mahitsiny dia zao mitraika aty amintsika zao ny zava-dratsy rehetrarehetra sahirana tanterakatsika zay efa voalaza hoe noho reny zavatra tsy voahevitra rehetrarehetra reny tsy lara-pahamehana rehetra reny tsy mitraika amin'ny fiainantsika vahoaka dia zao gisitra amin'ny firenentsika ny lokaloka nefa mpitondra fa tsy itrosa izy nefa dia zao dia nilaza ary izy hoe ampitsambola ankomoro mahamenatra moa zany zavatra zany nefa zao tsika ndray ny lasa misambotra ary any amin'le velony hoe lazainy hoe tsika raha mbola metehatra amin'ireo vola mahazatra tsy androso mihitsy tsika na 2030 2040 2050 2060 nefa dia zao tsika izy tsy menatra akory izy raha za aloha ny oatra anazy dia ny zavatra mety indrindra efa tsy mandeha zao zavatra rehetrarehetra zao dia aleo tonga dia miala daholo zay ngamba ny zavatra aingana indrindra anarenana zao firenena zao fa raha mbola izy ny toy eo dia fampitehana tanteraka ny atsika tsy hitako zay azo zavatra olazaina amin'izay fa zay ny zavatra hitako tena izy potika tanteraka tsika tsisy zavatra manjary eto amin'ny fiainam-pirenentsika ny vahoaka mijaly ampahoriana ny menan'ity lazaina fa tandrokarony voziny ity nefany dia zao fampahoriana be zao ny zavatra misy
tena famonoana nge zao zavatra misy atsika zao hoe tena famonoana raha za mihitsy aloha mijery hoe amin'ny marem-pianakavinana tsisy zavatra azo raisina am'izao e fa zay ny zavatra aingana indrindra hoe tonga izy de mametra-pialana zay ny tokony ho izy a fa tsy mety mihitsy zao zavatra ataony zao hoe raha ohatra izy ka mba maheno an'izao resaka zao a de tena atsipy mihitsy hoe mela re nareo tompoko fa tsisy zavatra mety tsony eto amin'ny firenena ny vokatry ny fitantanana ataonareo a tsisy vina tsisy fandahara-potoana fa de mandehandeha ho azy fotsiny tsy misy zavatra azo iainana zay miaino an'izany faneho-kevitra ao zany mora matoy ary de tena malasa ny saiko Clémence Aranirina miaino azy hoe raha tena tia hita mantsika zany ndrefle le tena feon'ny vahoaka marina tena olona miaina ny anaty fiarahamonina marina de izany rehefa tanterina le izy tsy mitovy mantsy hoe tsika sy anao mitantara sy le hoe tena olona miaina ny anaty sy le hoe mpanao politika amin'ny resaka sy mpanao politika amin'ny resaka de lazaina hoe mety efa misy kajikajy sy lokoloko sy ny sisa fa eto zany zao tena olon-tsotra renim-pianakaviana ataoko hoe manana traiky efa ampy tsara ny atrehana ny fiainana de manome tsoa-kevitra sy resaka mahatonga saina sy mampieritreritra zany de hoy aho hoe sao de anenenana ny tsy henoina karazana teny tahaka zany tena faneho-kevitra madio tena avy any anaty fo ary zany ny akamaroany 5 tapitrisa de zany ingeny ao am-pony e fa tsy manana sehatra izy ahafahana maneho an'izany de lasa rehefa tsy miaino mantsy ianao nge de zay fisainanao anatin'ny sainao ihany ny volavolainao heverinao fa lafatra indrindra fa diso be ny tsy fiainona ny hafa ary ny fandraisana ny olona manoro hevitra sy miteny tahaka zany ho fahavalo a de fahadiso-kevitra ngeza be mihitsiny de hitodika ihany aho hoe nanao jery todika isika teo mo ramatoa iary de tsy azontsika hodintsita tokoa aloha hoe erahana manaiky fa nisy ny aretina valanaretina coronavirus na ny covid-19 ho isika nanomboka tany amin'ny taona 2020 tany de be de be moa zany ny firenena ny taraina ara ekonomika ara-sosialy vokatry ny valanaretina iny a ary anisan'izany mazava loatra tsika eto Madagasikara fa ny zavatra mamperitreritra te antany ianao hoe ianao ve mahita hoe tena rariny ve raha ohatra ka mialokaloka ao amban'io resaka covid io foana ny fitondrana Andry Rajoelina mba entina anamarina tenany amin'ny tsy fahatratraranareo tanjona napetrany nametraka mantsy izy nively rano maro isan-karazany zay tena nampanofisina nge le vahoaka ary zay ho ale hoe aho rehefa abadoina ny olona de zay lazainanao de kena ho marina avokoa misy hira zay mampimeana mihitsy hoe na de fantatra raha fa tsy marina ny zavatra lazainy de inoko ihany de ohatrany hoe ohatrohatrizay mihitsy fahitana an'le zavatra hoe amena sary mirentirenty a de rehefa tsy afaka mandinika lalina de avy tokoa mifidy azy fa ankehitriny de atao ahoana fa ny safidy efa vita nenona tsy olo ananatra raha mato Clémence Aranirina fa orina andatsa misaotranao mihitsy hoe tonga saina sy mijoro ao anatin'izany ho an'ny firenetsika isaka mitodika any aminao de tsaroko zay sary zay mahafinaritra ery de hitodika any aminao hoe rariny ve raha matoy ary raha ohatra ka mialokaloka ao ambadika zany atao hoe ka noho ny valanaretina ny tsy nahavitatsika ny zatsy na zaroa tena izay tokoa ve ny zava-misy inona ny tena marina ko amaly azy a de tena ampahatsorana koa ny amaliko an'le izy hoe io a de zavatra tsy mety tsy mitombona ny alokalofana ao anatin'io satria io a zay fanampina nomen'ny ny avy any velany raisam-pirenena de famatsiana ho an'ny olona zay tsy salama rehetra ary tsy tsika rery no natao tahaka izany fa ny firenena maro natao tahaka izany a de tokony tonga de ampiasaina tanteraka amin'ny fikarakarana ny vahoaka sy ny fahasalamany le vola fa tsy hoe ialokalofan'ny mpitondra de izy no mahazo tombony ao anatin'le izy a fa ny vahoaka de sahirana amin'ny aretina sahirana amin'ny fividianana fanafody a de manjary rehefa tsy salama ny vahoaka tsisy fampandrosoana mety andeha fa vahoaka salama no ahitana ny fandrosoana ka noho izany a de tena mahitsy ho any hevitra hoe tsy tokony alokaloka ao anatin'io izy na ikarakarany tombontsoany io a fa de tokony tena aleva ny ara-dalàna ho an'ny vahoaka de aseho any tsara le mangarahara ary tokony izy anentana raha am'izao a hoe miverina le fisian'le valanaretina betsaka ny olona tratrany a satria am'izao a efa misy olona 570 sy 700 izy teo nefa hita voatily fa misy fa mitondra ny otrika aretina ary efa nisy maromaro ny lavo ka noho izany zavatra zany a de tokony a andray fepetra izy a ikarakara ny momba ny fahasalamana io entitrentitra mihitsy a miteny an'izy satria
tena ohatrany ataoko nangananga le izy ohatrany ataoko ilalao le fahasalamam-bahoaka le hain'ny vahoaka asa koa ny fanahan'iny etsy an-daniny de am'izay de hoe zay ny entina azahoana famatsiam-bola nefany misy ny vaksiny zay azotsika maimaim-poana avy amin'ireo mpamatsy vola ino ty izy teo mahazatra ino ty Covax initiative Covax de tokony anentana izy hoe anao vaksiny ny olona fa hatramin'izao ny fanjakana tsy de re loatra hoe ahoana ny fanentanana ny vahoaka le vahoaka lasa misalasala am'le izy satria be de be ny zavatra mifamaofao de ohatrany tsy hitan'ny olona tsony hoe aiza zany ny tena lalakale fa de za tena atsoriko fa ilaina le manao vaksiny za nanao vaksiny tena nanao vaksiny fa za aloha tena tsy naninona tena lazaiko mihitsy zany fa tena salama tsara tsy maninona de zao hitanareo zao moa de tsy haiko zay hoe fahitana an'izay fa zay no zavatra hitako ny fantanina manalilira faralahy teo mantsy ngamba ny averiko kely satria tiany antanina hoe samy niaran'ny Covid ny firenena rehetra tsy nisy tsy nandalovana zany ny firenena rehetra ngamba de nefa ny Madagasikara rehefa miteny moa zany mpitondra de hoe ka satria tsy nisy Covid rehefa tenenina zany satria hoe nampananteny izy nanao vely rano izy na de tsy nisy drafitra matipaika aza hitondra ny firenena de hoe ty misy vely rano tanterahana de rehefa metrahana fanontaniana hoe to tsy tratra le efa fizarana tany iray hektara isaky ny olona tsy to tsy tratra ilay famoronana asa be deaibe to tsy tratra ilay famoronana orinasa to tsy tratra de hoe Covid foana no valiteny nefa ny firenena rehetra samy lanovan'io Covid io daholo avokoa fa Madagasikara rehetra gisitra tao anatin'izay fa nylian-javatra zany hoe noho ny Covid fa ny olona arak'izay voalaza hoe firenena rehetra firenena be deaibe teto ambony tany eny ny tratran'io Covid io fa ny olona afaka nampandroso ny asa sy ny fireneny nampandroso ny vahoaka ao aminy satria tsy mba hoe mitazona hoe anaovan'ny tombotsoany manokana n'io fanampiana avy any velany io fa tena nanaovana ny fikarakarana ny fahasalamana tokoa ka tsisy hoe anliana hoe noho ny Covax de tsy vita zao de tsy ny Covax mihitsy natonga ny orinasa ny Covid ny atonga ny orinasa hidy tsy ny Covid mihitsy natonga an'io fa ny vokatry le fitantanana tsy mety de lasa ny anazy moa ny endry zareo raha fahitako ny zavatra hitako rehetrarehetra hatramin'izay de misy anliany an'le zavatra tsy mety ataony foana nefa ny tena izy zao manao an'le tsy mety fa raha ohatra izy ngamba mba tena mijery hoe aiza le lahara-pahamehan'ny vahoaka aiza ny tombontsom-bahoaka sy ny azahoana mikarakara ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka de tsy ohatr' zao no manjoan'ny firenentsika io moa efa nresanao teo ihany tsy haintsony izy ity na fananina fa ingane sanatravim-bava aloha tsy isy an'izay fa tsy haiko na hoe reraka koa ve le fitondrana hoe efa nisy première vague deuxième vague de efa reraka ambony ihany de tsy mahavita tsony ao anatin'le izy satria ny zavatra hita mantsy de raha ny hita am'izao fotoana zao hoe ny hôpitaly efa manomboka feno de nefa ny maninona tsy apetraka le CTC reny le taloha mantsy mba farafaratsy nisy an'ireny hoe nisy ny CTC fa mpitombona nisy ampitsabo tamin'ireny toeran'ireny nisy mihitsy ny karazana recrutement aza hoe mba ahafahana mandray tany na ny fahasalaman'ny vahoaka fa am'izao zany ohatrany hoe miandro fotsiny zany zay ny fahitan'ny akamaroana izy de ohatrany hoe zay mahatonga hoe mampitandrina ny akamaroan'ny olona ny fianakaviana sy ny sisa hoe mitandrema fa ny fitondram-panjakana ohatrany somary tsy mandray andraikitra aloha raha zavatra hita am'izao fotoana zao iny koa moa nisy an'ireny vola tsy voalo be deaibe reny na manalilira faralahy miresaka tsika hoe tsy fandraisana andraikitra ve tsika am'rahavavy tato anaty fandarana efa nisy fotoana nyresaka be deaibe ihany koa raha olona tsy voalohany karamany nampimenimenina mihitsy ny mpiasa teny anivon'ireny CTC reny ny paramedy saika tsy tapitra ny fitakiana tsy hiditra moa any amin'ny hoe voaloha sa tsy voaloha fa matoa misy reny zavatra eny de misy fitantanana tsy milamina raha tsy diso 700 tapitrisa tsy fantatro na euro sa dollara no vola azontsika teto Madagasikara asa firisan-daton'izay ny tena nakaty amin'ilay
zay indrindra dia eo nefitsika hoe raha 800 millions de dollars ny vola tonga taty ampelantanantsika mazava loatra fa miaotra ny olona ohatran'ilay voalazan'ny baiboly hoe izay matoky amin'ny kely manapaka amin'ny be dia ahoana moa ny inonanao ny amin'ny iconfiena vola mihoatra noho izay ianao manaraka indray raha ny tantananao anteo raha tsy mazava za manokana Clémence Rarnirina raha misy zavatra kely angatahanao amiko aza tsy vitako dia ahoana moa ny asa inao mbola ametraka zavatra lehibe kokoa amiko noho izay ny tiako atongavanao anatin'izany zany hoe lay asa atao ihany ingeny mahatonga le crédibilité miaina ho an'le fitondram-panjakana ary ny faharoa izay tena mampalahelo dia tsy mba hoe au niveau any international irery no tsy crédible lay fitondrana fa indrindra io imason'ny malagasy satria fantatrareo tsara fa nahatramin'ny antotanisa omena mahakasika ny resaka covid raha ohatra dia tsy inony olona hiteny aminareo ankehitriny hoe aiza ny professeur sy ny sasany izay manambara ny antotanisa amin'izao fotoan'izao raha ny situation misy Antsirabe ngeto efa faritra mena raha tsy diso Antananarivo izay olona hitanao to mihevinevina sy voan'ny gripa sy tazo mahery avokoa inony reny covid reny sa inona to be dia be siso ny resaka mandeha moa fa tsy hanao affirmation gratuite hoe tsy officialisena lay information nefa ny zavatra raha mahita dia tena ohatrany tena efa mielipatrana le aretina dia iandry hoe maty tampoka ianona nanao arrêt du cœur ianona nisy an'izao zany ingeny mampalahelo amin'ilay zava-misy ankehitriny entiko ilazana hoe tena mila mijery akaiky an'izany ary rehefa misy ny hoe tia fanampiana sy vola natokana hijerena an'ilay covid dia tena fitsaboana no atao fa tsy hiazakazaka any amin'ny zavatra hafa tsy te hiverina amin'ny resaka fasan'ny firaisamposiny sisa fa tsy arotro dia nysaraiko izay Clémence Rarnirina fa miresaka covid ihany sika raha matoy ary dia sary nanamarika ny herinandro lasa teo ny alakamisy 9 Desambra raika amin'ny 24 lasa teo marina kokoa ny famorim-bahoaka izay nataony antoko TGV tany Moramanga tany tany amin'ny renivohitra ny faritra Aloatramangoro koa satria hoy ny Aloatramangoro tsy ao anatin'ireo faritra isian'ilay fahamailona ra-pahasalamana dia afaka manatanteraka izany izy ireo ary afaka mamory vahoaka ankalamanjana ozy izy ny tanora hoe tsy misy bedy tsy misy sakana kanefa ireo mpitarika ny hetsika dia fantatra tsara fa avaty Analamanga no midina makany toerana tsy misy manao arivava nefa nalazaina foana ao anatin'ireny ataontsika hoe dokam-barotra tsy dokam-barotra ngamba fampafatarany hoe tandremo covid fa raha olona ray mivody manakaikaiky eo ianao dia mifindra amin'ny olona telopolo avy eo i telopolo indray mamindra amin'ny ana raha le kisarisary tamin'ilay fitantanana covid tany aloha tany zany dia nefa nyreny ny zavatra misy zany ary reto koa raha le olona manatrika reto raha hitantsika amin'ny sary zao dia misy ihany angamba manao kasibosy fa tena hoe azo isana amin'ny ratsan-tanana dia ianao nefa ny amory olona ve tsy tokony mba hoe apetraka tsara le fepetra hoe mba raha amory olona ary zay dia mba samy manao arivava fa rehefa tsy misy arivava kely miaingy aminao le ohatra miaingy aminao le ohatra dia mba mifefena le toerana dia zay tia hijiry an'le artiste na zay tia hijiry an'zy zavatra nitranga tao dia mba hoe zay manao arivava ihany miditra ohatra fa dia tena hoe zay zany zavatra misy ka zay indrindra ny tiako ametrahana fanontaniana aminao raha matoy ary hoe ahoana no andraisanao an'ireny sary reny ny fahitako an'ireny aloha izy amafilo azy raha aman-dren'ny firenena azy tokony izy izy mihitsy ny tarika ny olona amin'ny modely hoe tokony hanao arivava nefa ny amin'ny fivoriana ohatr'ireny dia tsy ataony le arivava ohatrany inona angano tia ny atongavana tia ny paritaka be ve le aretina sa tia ny hoe alô vody olo daholo reto dia amin'izay izy ery zareo firy 900 sisa no miaina eto amin'ity firenena ity zay ve ny tia ny atongavana fa maninona izy no sady tsy manao arivava izy tsy manentana ny olona izy anao ny fanefitra mba hahatonga ny olona na dia atao hoe sanatria tratran'ilay aretina ary mba mety ho maivamaivana fa tsy tratran'ny forme grave dia reny ny zavatra ataony ka zay nataoko hoe tia ny paritaka be hoe tia aretiny ity sa inona sa izy hoe mitenin'ny olona ny tia nofezina hoe manaova an'izao manaova raiso daholo ny fepetra ataovy ny elanelana raiso ny arivava misasa tanana sy ny karazany nefa ny izy tompona andraikitra tena tokony ho modely izy indray no mampianatra ny olona tsy handray an'le fepetra ka sao dia efa mahazo antoka ny toe-pahasalamany kosa izy dia mahasamy s'exposé zany zay mantsy ny magaga hoe avaiza moa zany miainga le fahasahiana hoe mamory vahoaka be dia be fa ianao le mamory mihitsy no tsy manao arivava ao anatin'le izy sa efa nanao ka zay ino moa ino le tany Moramanga iny asitsika fanompiana kely fa le mpitarika any antoko le pro-politika zany nakany dia nefa ireo pro-politika ireo avaty Analamanga no nyainga zay zany le zavatra misy ary mikasika le resaka hoe miteny anao teo hoe arivava dia miteny anao teo hoe filoha-pirenena
ny filoham-pirenena tamin'ilay firesahana tamin'ny mpanao gazety nampahafantarana n'ilay hoe hisy ny filan-kevitra ministra manokana iresahana manontolona mikasika ny resaka covid vao hitako aloha indray raha za manokana nanao arivava fa taloha izy zany izy ny sary rehetrarehetra eny dia tsy manao arivava mihitsy ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ary iny koa moa ohatrany hoe manao karazana fampitahana foana le pomba azy le compte fako zay manohana azy hoe ka maninona rehefa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mamory dia tsisy olana tsisy teny iresahan'ny olona fa rehefa izy de resahan'ny olona de amiko le izy tsotra be hoe zareo no nandray an'le fanapahana tao anatin'ny filan-kevitra ministra rehefa ianao no miteny azy de ianao no manaraka azy voalohany zay le izy fa tsy hoe fa maninona ianona nefa ianao mandray le fanapahan-kevitra zay zany le zavatra mila resahana kely angamba namana le lira farany moa tsy andanin'izay ironika ihany le zavatra mitranga satria fantatsika fa omaly iny ange vao nitarohana bomba lacrymogène ny tany Tuileries raha tsy diso andro vitsivitsy talohany iny tena hoe norarana tsy avela ifamorovory nivoaka moa zany iny resaka hoe fahamailona vigilance no nilazana azy de tena magaga be anahy mihitsy zany mijery an'le izy fa maninona ary no manao zavatra de zay nge ho aly averika ny mampiena an'ilay fiainon'ny olona sy fankataovan'ny olona ny zavatra lazainao ilay crédibilité satria mifanohitra amin'ny zavatra resahanao foana no zavatra ataonao sy tanterahanao zany de tonga amin'ilay hoe pitaribato vilam-bava tena ala isaretsena nge izy zay mihitsy nge hoe nitondroin'ny tanana hafa tondroin'ny molotra hafa fa de tena lasa natao hoe akizy tsy mila manao analyse lalina be fa mijery fotsiny mijery eny amin'ny Facebook sy ndray de matakatra an'izany hoe oleretsy tsy mahomby amin'ny fitantanana firenena zany hoe aza ny ataoko ny atao fa zay lazaiko tanterao tsy mety tsony zany ary tsy ampitombo mihitsy ny fitiavan'ny vahoaka zay tena efa tofoka tanteraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasahiranana ankehitriny fony tengely fotsiny ihany indrizao raha vao fa tsy arotro ny tsy teny azy Clémence Rarinirina zay fony teny zay koa ngamba no izoratsika mankany amin'ny famaranana ny fandaharana namana lilira farala satria efa adiny indray mahery 2 minitra zay ny raha antsika teto naizana tsy zany toy ireo vahiny izay rehetra nandalo tao tanaty fandaharana Sahia Lasa Izao de omenay minitra fohy ianao anaovana fanentanana ohatra na hitondrana hafatra ihany koa ho an'ny mpijery ny fandaharantsika misy tokoa ny hafatra ny voalohany indrindra aloha dia manentana atsika tena mba hijoro ho sahy hiteny ary ampiseho ny zavatra zay tsy zakatsika any anatin'ny fiarahamonina any mikasika an'izao raha-pirenetsika tena misaritaka amin'ny korontana zao de manaraka an'izay momba ny fahasalamana tsika rehetra mba tsy haino tsaotsao aty sy rosy inona fa mety hoe samy manana ny toe-bata ny olona fa tena hoe aleo manao vaksiny tsy izay mijanona fotsiny amin'izao mba maivamaivana kokoa ny zavatra manjoanao rehefa manao vaksiny ianao fa raha mijanona fotsiny amin'izao ianao de mety tena ho tratran'le sarotra de eo anao vao tena ho sahirana nefa ny zavatra irahantsika miaina de zao zavatra hitatsika irahantsika hita zao le izy fa tsy hoe zavatra foroporonina na amin'ny tantara angano fa zavatra iainantsika hita maso zao le izy ka de manentana atsika rehetra de indrindra moa raha mbola misy hoe ny fiantsona hoe miara-mentana amin'ny zon'ny mpanjifa de okotsika rehetra mba samy aneo fa samy iaran'izao rehetra zao tsika tsy zakatsika zao zavatra iainantsika zao tsy zaka ny fahefa-mividitsika tsony ny fiainana iainantsika fa tokony tsika rehetra mba samy eritreritra daholy samy mba iraina zany tsika mba anohatra ny zavatra tsy mety amin'izany vidim-piainana zany de mba samy hijoro mandrakariva zay ny tena zavatra izy de manaraka an'izay koa moa dia mirary soa ny amin'izao fety ny krismasy zao fety ny faran'ny taona de mirary soa atsika rehetra de mbola mamerina ny fiaraha-miory amin'izay manam-pahoriana rehetra zay tompoko ny teniko mankasitraka indrindra raha matoyary avelako amin'ny namana lilira farala zay marana fandaharana ny fitondrana firaritsoa atsika rehetra fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny de hoe misy moa namana lilira farala mpanaraka atsika maro be de mangataka kopatanana izy ireo dia omentsika azy ireo ny kopatanana de afady fanamafisana ihany koa ny amin'ny hoe isaky ny Alarobia
alina tahaka izao no anarahanareo ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Ary aza misalasala miantso na namana lira faralana ny tena koa io ny laharan-tarobia isoratra hoe rehefa avy eo afaka miakatra eto avokoa isika rehetrarehetra izay manan-kevitra, mila mijoro, mila saha satria dia mila an'izany ny firenentsika manoloana n'izao fotoan-tsarotra rahalovan'ny firenentsika izao. Efa vita ilay kopa-tanana teo? Ie, ny kopa-tanana koa andro mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra ireny mifaneneny an-dalana miteny hoe kopa-tanana izay mety tsy voatonona ny anarana fa mino fa fantatrareo fa ho anareo iny kopa-tanana iny dia raha iso ampitiavana ity koa ny fandaharana farany melohany atrehantsika ny fetin'ny krismasy dia veriko fa tsy hadiso ato koa ny irarosoa antsika rehetra anao fety sambatra eo ambany tana maherin'Andriamanitra satria ny krismasy dia fety kristianina ary tsy hanao tahaka ny any ampitan-dranomasina hoe mirentirenta ny zavatra rehetrarehetra dia hoy aho hoe tout y est sauf l'essentiel. Indraindray dia ilay fahateran'ilay Jesosy Kristy ny tsisy resaka fa ny fety rehetra manodidina azy mandeha avokoa. Mba tsy ho zany anie isika eto Madagasikara indrindra isika mpanaraka ny fandaharana Sahia Lasa Izao fa ankalaza izany fety izany anatin'ny fahamendrena indrindra ny mamonjy ny tempolin'Andriamanitra, mivavaka misaotra an'Andriamanitra mantratra an'izany fotoana izany dia mba tsy hivoana amin'izay ihany koa ny fomba rehetra ankalazana ny fety aloha matomboko.